Alahady 7 aprily 2024. Alahady voaloha manaraka ny Pasika. Mifaly miarabantsika rehetra mpianakavy finoana mihoana ny mpifaliana eo anatrehan'Andriamanitra, na dia tsy eo amin'ny trano fiangonana aza, fa mihoana noho ny fampihoana ny fanahy masina. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana Jesosy Kristy tompontsika. Dia noho izany miara-manatanteraka izao fanompoam-pavahana izao tsika, na dia tsy feno aza fa ny afatr'Andriamanitra kosa dia ifampitana ifankairezana amin'izao toe-javatra misy ny ho anivon'ny firenena, ny ho anivon'ny fiangonana izao. Dia manasa antsika rehetra ary hanaraka izao afatry ny tenin'Andriamanitra izao. Misy vavaka, aorianan'ny vavaka dia famakiana ny soratra masina, ary aorianan'ny famakiana ny soratra masina dia atolotra antsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Dia ray vavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, mideranao sy mankalaza anao zahay amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro toy izao, satria tsaronay sy iainanay ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ka mampaheranay mandrakarivo zany. Tsy hanadino anao, tsy hanadino ny fiombonana, fa efa nampiraisinao iray ihany zahay noho ny amin'ny Kristy, ary tarihinao sy ampahirezinao mandrakarivo koa amin'ny herin'ny fanahy masina. Misaotra indrindra Andriamanitra raha afaka mifamangy eo anivon'ny isa-tokantrano zahay, ka ny teninao no hery lehibe sy tanjakay fanantenanay amin'ny lalan'izany. Dia indreto izahay mihoana eto anatrehan'ny teninao, indreto izahay Tompo ho tsaronay mihitsy ny namanginao Jesosy ny apôstôly fahizany tao Jerosalema, herinandro taorianan'ny nitsangananao. Mamangia anay ary manomeza anay ny faminramponao, ny famelan-keloko ao. Sasao sy diovy zahay noho ny rasonao izay efa nalatsaka ao natolotra ao ho an'ny mpanota amin'ny bebaka rehetra. Dia aoka ny fanahy masina no hitarika anay, ampahery anay raha ho vakiana ny tenin'Andriamanitra. Ataovy mahareny feonao zay, ary ataovy mahatsapa fiainana sy fifalian'Andriamanitra raha miaino sy mandray ny afatry ny teninao. Mitenena ary fa eto anatrehanao zay, ary inona indrindra fa eto anivona koa ianao araka ny teny fampanantenanao fahizany. Iangatanay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Dia vakiana ny tenin'Andriamanitra arak'izay voalahatra amin'ny perikopa voalahatra androany, dia ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka 4:20, dia ny andininy 4:70 hatramin'ny 7:70. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany. Dia hoy izy taminy: izao no teniko izay nolazaiko taminareo, fa mbola atao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalan'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina. Ary hoy izy taminy: izany no voasoratra fa Kristy haritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba ho toriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Ary anareo ny vavolombelona izany, ary indro izao mampitondra ny teny fikasan'ny raiko anareo, fa mitoery eto an-tanàna, mandra-panafiana anareo ny hery avy any amin'ny avo. Amen. Ray masonao manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia mbola ho aminareo menakavy, so amintsika rehetra hatrany anie ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Herinandro voalohany aorianan'ny Pasika isika ankehitriny, ary mbola mibanjina mandrakariva ny loha-hevitra manao hoe vavolombelon'ny fitsanganan'ny Tompo ny milo. Raha manisa antokoa ianao dia iray volana izay ny nanaovantsika ny confinement. Tsarona mihitsy fa mahavesatra mafy izany hoe ray volana tsy nianatra, ray volana tsy niasa, ray volana ihany koa nareo tsy mivavaka. Dia tsarona fa nitambesatra tao avokoa izany rehetra izany. Ary na izany raha tsy izany dia izao, zavatra rehetra mitohy foana ihany koa, fa tsy mivavaka tsika, tsy nianatra tsika dia miandry antsika eo ny
fotoana sy ny asa fa mandroso hatrany koa ireny zavatra rehetrirehetrreny. Itsaronany hoe tahotaritsika amin'ny zavatra samy hafa. Ny fisainantsika dia tahaka izany fa Andriamanitra koa dia manana izay fandaminana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny firenena, amin'ny fiainanao manokana. Fa dia eto amin'ity perikopa Luka 4:24-7 dia hatramin'ny 7 ity dia misy izay tian'Andriamanitra ampianarana antsika amin'ny fotoana tahaka izao, amin'ny fotoana rehetra ihany koa. Dia raisinary ilay lohevitra volana avril ka holazaintsika manao hoe ny vavolombelon'ny tompo araka ny Luka 4:24 hatramin'ny 7 ny vavolombelon'ny tompo dia mino amin'ny Jesosy Kristy. Eo amin'ny 4:24 hatramin'ny 9:20. Eto dia miresaka Jesosy amin'ny soratra masina, satria tao amin'ny soratra masina no iangana nampianarin' Jesosy an'ireto mpianatra ireto. Ny finoanan' Jesosy Kristy dia miainga amin'ny fahalalana ny soratra masina. Eto izany izao voalohany dia ny hoe tenin'Andriamanitra. Manana ny tenin'Andriamanitra dia mamaky azy, mandinika azy ary mino izay lazainy. Eo amin'izao 5:7 dia misy mihitsy hoe dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no anananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara. Noho izany rehefa manana ny soratra masina, rehefa mamaky ny soratra masina, rehefa mandinika ny soratra masina dia mifarany amin'ny finoana izay lazain'ny soratra masina. Izy moa nambarany soratra masina? Tsotra ihany fa Jesosy Kristy. Noho izany rehefa mamaky aho, mandinika aho dia mino izay lazainy, mino an'i Jesosy Kristy. Ireto mpianatra eto nahalala ny soratra masina ihany izy, nandinika sy namaky ny soratra masina saingy tsy tonga tamin'ny fahalalana izay hoe iza no ambara ny soratra masina. Antsika ry amin'ny 20 izao nitenenan'i Jesosy azy manao hoe ry adala sy votsasaina, tsy miro izay rehetra nambaran'ny mpaminany. Mpaminany dia ny soratra masina izany. Ay moa izany misy olona tokoa mamaky soratra masina ihany, mandinika soratra masina ihany fa tsy mety tonga amin'ny finoana izay lazain'ny soratra masina. Ary tsarain'i Jesosy mihitsy hoe ry adala sy votsasaina. Ny Baiboly eo an-tanantsika ry havana dia tadio fa manambaran'i Jesosy Kristy avokoa hatrany amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Noho izany rehefa mamaky soratra masina ianao dia aza mijanona fotsiny amin'ny soratra masina izay voavaky fa dinio dia aoka ho tonga hatrany amin'izay takian'Andriamanitra amintsika dia ny finoana amin'ny Jesosy Kristy. Hitantsika ilay mpandafa Etiopiana rehefa mba namaky soratra masina izy dia nanontany amin'ny Filipo nanao hoe iza moa no lazain'ny mpanoratra ny tena sa olon-kafa. Dia neritreritra izy hoe misy zavatra lehibe mihitsy lazain'ny soratra masina ity. Dia teo no nahafantarany fa Kristy no ambarany soratra masina, Kristy no ekena ao amin'ny famakiana ny soratra masina. Rehefa malalo amin'ny tompo ny famakitsika ny soratra masina. Zovo moa tsy manana soratra masina ao an-trano ao, tsy manana Baiboly. Ny takian'Andriamanitra amin'ireny dia ny hoe ianao tonga amin'ny finoana sy ny fanekena an' Jesosy Kristy. Fa misy manana soratra masina ihany taloha iny, ilay lazain'i Jesosy hoe adala sy votsasaina. Manana Baiboly ihany fa tsy mamaky, tsy mandinika ary tsy mino izay lazainy azy. Fa ny fananana soratra masina sy Baiboly ao an-trano dia hitarihany fanahintsika mandrakariva ino sy anaiky amin'i Jesosy Kristy. Fa izany no takian'Andriamanitra ao amin'ny teniny fa ny Baiboly manontolo dia natao hanambara an'i Jesosy Kristy. Ny faharoa, ny vavolombelon'ny tompo dia mitory an'i Kristy. Eo amin'ny 8:20 hatramin'ny 7:20 no ahafantarana ny hoe mitory an'i Kristy. Ny fitorianan'i Kristy misy zavatra anankiroa reto. Voalohany dia ny hoe fampibebahana ny olona, ary ny faharoa fanolorana famelan-keloka. Ny toritenin'ny apôstôly tamin'ny andro Pentekosta dia mazava tsara ny anambaran'ny apôstôly azy. Ny toriteny izy
dia raha notany ny olona manao hoe inona ary no ataonay, toy Petera manao hoe mibeba ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo mba hahazo ny famelana ny heloka areo. Zay zany midika dia ny hoe ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia fitoriana ny Kristy, ka voalohany ampibebahana izy satria mpanota, faharoa omena famelan-keloka izy satria Andriamanitra ny famelan-keloka ny tompo, ary ny fahatelo dia tarihina ho isan'izay mino, ho isan'ny fiangonana izany olona izany. Fa ny faharoa ato dia ny hoe eo amin'ny andiny ny fahasivam-befapolo hoy Jesosy hoe ino izao mampitondra ny teny fikasany raika ho anareo, fa mitoery eto an-tanàna amandram-panafinanareo ny hery avy any amin'ny avo. Ny fitoriana ny Kristy koa dia tsy mandeha amin'ny herin'ny olona fa mandeha amin'ny herin'Andriamanitra, mitafy ny herin'ny fanahy masina. Ary zany mihitsy no izy ny hoe ny olona rehefa nivo an'i Jesosy Kristy dia tafina ny herin'ny fanahy masina izy, dia tonga vavolombelona manambara mijoro ny fitoriana ny anaran'i Kristy. Ao anatin'ny fotoana sarotsika ankehitriny nefa nasarotra toy inona aza ry hava. Mila maninona isika? Mila mijoro mandrakariva. Tsaroana misy tany Etazonia dia ny hoe tamin'ny alahady teo miteny ny pastoranay fiangonana evanjelika manao hoe ny maninona moa tsy sokafana ny fiangonana, avelan-tsaka ve devoly sy ny aretina. Dia toa manana fahasaina izy tamin'ny heriny nosokafa ny fiangonana, amory olona 2,000 olona ozy. Fa tsy haiko no fatao fanditra tamina polisy izy, fa tsy fantatra na nosokafana ihany na tsy nosokafana ny fiangonana. Fa na inona tsy fahasahiana ihany koa nefa. Fa ny zava-dehibe dia ny hoe ianao mino nandray ny herin'ny fanahy masina, mila olona mijoro vavolombelona maneho ny fahatsarana sy ny fitiavan'i Kristy, te hamela heloka ny olona zay mibebaka tokoa. Ny vavolombelon'ny tompo dia olona manana ny tenin'Andriamanitra izy. Rehefa manana ny tenin'Andriamanitra ao an-trano ao, ampiasao io, fa ny fanahy masina dia mitarika antsika isan'andro ho amin'ny famakiana, ho amin'ny fandiniana, ary mifarany amin'ny fandraisana ny Kristy ho tompo sy mpamonjy dia olona mino. Ny olona mino ihany no afaka ho vavolombelona hitory an'i Kristy koa eo amin'ny tany mamonina amin'izao toe-javatra misy antsika izao. Amarana azy ravana dia izao, na inona zava-miseho eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny ankonana, eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny firenena, tsy miova ny fandresen'i Kristy. Ny fandresen'i Kristy dia momba ny olony izay efa nantsony ary maniraka ny olony ihany koa mba ho vavolombelona. Dia ny tompo no haneho ny herin'ny teniny. Ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty dia novelariny ho an'ny olona rehetra, ary ny olona rehetra izay mandray an'izany dia miara-mandresy aminy ihany koa mino sy mitory an'i Kristy eo amin'ny fiainany sy eo amin'ny ataony. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho aminao ny herin'ny fanahy masina sy ny fahatokinan'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Mivavaka isika. Dia raha ianao Andriamanitra fa tsara sy lehibe ny fitiavanao, efa niantso anay ianao ho amin'ny fiantsoana masonao amin'ny Kristy, efa najoronao ny fiangonana mariky ny fanangonanao ny olona mibebaka sy voavela heloka. Tompo, eo toe-javatra tsy azo anoharana nefa izay, nefa dia tohizanao hatrany ny fotoana ary tsy mangina koa izay, fa afaka manao fanampahana toy izao fampizarana sy fampahirezana ho any amin'ny isa-tokantrano. Jesosy mamangindray ireto tokantrano ireto, eny na izay mahita izao fandaharan'izao na izay tsy mahita, zanakao avokoa vangio amin'ny fiadananao tahaka izay namangino any apôstôly, dia ampianaro koa izany teninao izany, mba tsy hipetraka fotsiny ny baiboly na ny filazantsara ao an-trano ao, fa mba ho vakiana sy hodinihina ary mba ho hain'ny olonao tokoa ny manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Eno vitanay ny mitory azy eo anivon'ny tany mamonina ny manaiky fa Kristy irery no Andriamanitra sy mpamonjy azo antoka indrindra. Tompo, entinay ambavaka aminao ary
ny fiatrehana zao ady sarotra zao anivo ny firenena tsy mitsarotro zay mivavaka toy izany satria ny fatokina anao Andriamanitra, ny finoana anao Jesosy no azonay miatrika izany amin'ny faharetana sy amin'ny fanantenana. Eta io ny mpianakavo ny finoana rehetra izay mielo-patrany any amin'ny isa-tokantrano any, Tompo arovo mba tsy ho azo ny fakapanahy ka halaina, mba azoto hivavaka, azoto hamaky soratra masina, eny ataovy magnetaeta ny fiombonana ary mahery eo an-tokantranao ny fivavahana. Arovo ny ankonana rehetra ary omeo azy ny fiarovana mahery mba tsy hisy ho azo ny aretina na ny ratsy. Atolotra ifeno ampilatananao hatrany ny fiainan'ny firenena, ny fiainan'ny vahoaka malagasy misy mahatsiaro tsy manana ninonina intsony eo an-tanana satria tapitra. Tompo omeo zay sahaza azy izy, mampianara anay ay afoy ay anome ho an'izay rehetra mba mangataka aminay amin'izao fotoan-tsarotra izao. Ny fiainanay manontolo ary Jesosy dia atolotra eo an-tananao, ny fiainan'ny fiangonana, ny asa tsy maintsy atao ny mandra-piavinao. Raiso an-tanana ny fiangonanao, aza vela ho kivy na aza vela hiemotra fa mandoso mandrakarivo izay satria mitondra anay ho any amin'ny fiainana mandrakizay ianao. Izay etaetanay rehetra, izay momba anay ihany koa, izay rehetra tsy anananay nefa tokony ho anay, eny izay mahazo anay nefa tsy rinay, Tompo alamino ny fiainanay, fa ianao ihany mahay mandamina ny reny. Noho ny amin'i Jesosy Kristy Tompo tianay no azonay manandratra izany vavaka izany, ary izany vavaka izany koa dia akamanay mivavaka nampianariny manao hoe: rainay izay any an-danitra, mamasinina aneny anaranao, ho tonga aneny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny alina sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia tanteraka amintsika rehetra rankehitriny ny tsodrano sy ny fitahin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Izao ny tsodrano raiso amin'ny finoana izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny ahamasinareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny tenanareo ary ny ainanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika, mahatoky izay miantso anareo, sady izy ihany no hanefa izany. Amen. N'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Isaoran'Andriamanitra ry havana, isaorantsika rehetra niombona tamin'ny alalan'ny fampivavahana toy izany, marezatrany amin'ny zavatra rehetra ary maharetatra amin'ny farany, tsy misahatra misaotra azy telo mirahalahy teknisiana mahafatrapo ny amin'ny fiarah-miasa fahalavolaren' izao fotoana izao, miraso azy ireo, miraso antsika rehetra, samy hoe tahin'ny Tompo mandram-piaona daholo.